Tsy ivery akory le quartz fumé enina taona zay tratra tany Tsirony Mandidy. Ny zoma lasa teo no nampiakarana teto Antananarivo zany vato zany ka nitondra fanazavana ny avy eo anivon'ny ministera misahana ny arena stratégique. Mazava ny lalana sy ny dingana rano amin'ilay vato lehibe quartz fumé milanja enina taona izay tratra tany Tsirony Mandidy ny taona 2024 raha ny fanazavana voaray androany. Ny zoma lasa teo no nampiakarina teto Andrenivohitra izany vato lehibe izany ka eny anivon'ny ministeran'ny arena stratégique no misy azy amin'izao. Io vato io zany dia mazavaina eto fa vato tany Tsirony Mandidy io. Tadidinareo nisy fotoana nisy vato tratra ny polisy minera tany Tsirony Mandidy. Dia napetraka tany amin'ny région izy noho ny procédure zay fanajana moa dia napetraka tany amin'ny région. Izao zany manohy ny procédure izay miaraka amin'ny région, ny ala avy amin'ny région zany dia tohizina aty araka ny lalàna no fiarina satria raha ny tokony izy dia aty amin'ny administration minière, aty amin'ny tompon'andraikitra ny fanjakana mikasika ny arena kibon'ny tany zany manohy ny procédure rehefa misy vato tratra ohatran'izao. Izy io dia quartz fumé eo amin'ny enina taona eo ny lanjany. Izay tany amin'ny faritsy Tsirony Mandidy iny zay azy ka noho ny fiaraha-miasa anay tamin'ny chef de région ny Bongolava dia tonga eto zany ty vato ity zao ary anao fanadihadiana zay satria betsaka ny resaka mandeha hoe nalaina le izy dia natao aiza sy ny sisa io izy io zao ho atao tohizana zany ny fanadihadiana rehetra tohizana procédure administrative rehetra ahitana hoe aiza ny lalana hitondrana n'ilay vato rehefa avy eo inona ny tokony atao amin'ireo olona izay tokony ho saziana naka an'izy io inona ny ataon'ny fanjakana momba an'izy. Zay zany no niantsonanareo an'io mba holazaina amin'ny mponina rehetra indrindra ny mponina any amin'ny faritsy Bongolava fa tsy very le vato fa io ary mandeha procédure rehefa mandeha procédure dia hita eo daholo hoe makaiza sy makaiza ny zavatra rehetra. Voalaza fa tsy lafo ny quartz fumé. Ny mampiavaka ity iray ity kosa dia ny angezany izay mahatonga azy ho azo anaovana collection. Olona maro no mbola akana hevitra mba ahafahana manome tombatombana ny vidin'ity vato ity. Nitondrany avy eo anivon'ny ministeran'ny arena stratégique fanazavana ny dingana rano rehefa misy vato tratra toy izao. Procédure normalement rehefa misy vato tratra ohatran'izao zany dia atao enquête le olona tompon'ilay tsy tompony moa zany fa le natratrarana an'ilay nanao an'ilay eloka. Dia rehefa vita le izy io dia manazoa izy ao anaty lalàna hoe alefa mivatana amin'ny tribunal hoe ny raharaha ny document rehetra zany dossier dia mandeha ny fitsarana sa anao an'ilay hoe transaction izy le transaction zany dia fanarahana ministera dia misy sazy vola alohany eny amin'ny trésor io sazy vola io dia avy eo amin'izay ny fanjakana mametra hoe ho averina amby ve le vato sa ho tazomin'ny fanjakana. Le sazy zany tsy maintsy atao tsy hoe vidin'le vato fa sazy mba tsy gadry zany dia mandoa sazy ara-bola raha ohatra ka tsy mbola namerina raha ohatra hoe récidiviste ohatra hoe lefa nanao eloka foana izy dia tsy azo atao le transaction fa dia any amin'ny tribunal dia ny tribunal manapaka. Raha nanontaniana mikasika ny resaka toromalinina sy ny nanamborana n'Andriamatoa Petra Kotiniaina ity farany dia izao ny nambarany. Kôdy minena ampiarina rehefa raha toromalinina dia polisy minera zany tsy maintsy tompon'andraikitra voalohany amin'izay fa le sambotra azy aloha mbola tsy polisy minera ny fahalalana azy fa tsy maintsy tonga aty aminay any zany ny raharaha rehefa tonga ny fotoana. Rehefa resaka arena kibon'ny tany na substance minière dia ny administration minière hatrany no tompon'andraikitra raha ny voalazan'ity farany. Manerana nosy dia any amin'ny 30 any ny isan'ireo polisy minière. Amin'ireo vato izay tratra sy nogiazana dia misy ampahany izay nalefa eny amin'ny gendarmerie any Akadilalana. Manao fanarahana na suivi ny avy eo anivon'ny ministeran'ny arena stratégique fa mbola eo ampiresahana amin'ny tompon'andraikitra eo amin'ny gendarmerie amin'izao fotoana.